Ya, miarahaba antsika rehetra indray tonga eto amin'ity resadresaka ity manambahitsika androany tanjona Jarius sy ny anarany any amin'ny tontolon'ny kanto resaka tontolon'ny sary sika androany sary mihetsika indrindrandrindra dia izy moa manana ny traikefa rehetra amin'izany dia aiza miala ry. Ya, miarabanao namana tanjona. Miarabantsika rehetra, miarabana faniry. Inona aloha ny vaovao e? Mangatsika ny andro, mangatsika ny andro, samy miara milodilody eto zao dia tsy dia evoaka ny trano tsony mihitsy. Ya, dia tia mamangimangy anareo aty Berlin. Zay ny tena marina. Tonga dia fanontaniana voaloha hoe afaka milaza tantara kely ve anao momba ny hoe inona ny antony nanaovanao an'ilay sary mihetsika zany? Zay, raha tantaraina eto angamba dira pitso maraina vao vita fitipitigny fotsiny le izy. Zany raha faniry hatramin'ny mbola kely nefa tena tia an'ity resaka ity. Za le karazana ankizy raha vao mahita télé dia tonga dia eo zay. Na io ny ataoko tontolony any tsy leo mihitsy dia efa tany zany le izy nefa hoe tiako le resaka sary. Dia ny any Madagasikara moa taty arina zany tsy afaka hoe tena lomano be tao anatin'le izy fa mangalangalatra manao clip vilavilany eny dia zajerenao amin'ny YouTube aloha fa misy vitsivitsy ao dia ilay zany nianatra manaraka ny tendray mandeha ny temo zany nianatra asoatr'izany fa avy eo nanana fahafahana kely zay so raha nany ao ambony nanome an'ilay fahafahana afaka nianatra ny izy tany Afrika Atsimo tany. Mahafinaritra kosa zany. Ya, eo amin'izay fahafahana azonao zay resaka bourse moa zany sendra mahasoa ny hafa afaka resaresahanao ve hoe inona ny mety hoe lalana nahitanao an'ilay inona moa couloir filazan'ilay olona azy? Le toerana indray zany efa fantatra efa ela be fa le izy mihitsy hoe ny aotsika malagasy raha mandeha amin'ny lalana normal zany dia tsy possible mihitsy satria vola be fa nandefa teny foana dia nataoko fotsiny ataoko izay nahatongavana tany Afrika Atsimo dia rehefa andray mahita izy dia tany ahako nisy taona ako nanampy resaka ONG resaka anaotr'izany manao volontariat teny dia tao anatin'izay nisy olona nahita hoe fa inona ny tena tiany lahy satria ny olona isaky mahita anazy zany dia hoe na ny amin'ny caméra sy mikidikitika sary foana dia fa inona ny tena tiany lahy atao dia resaka sary dia teo nisy nanampy sy ohatr'izay nanampy an'ilay bourse ihany koa moa dia lamina izy taty areo. Maro mantsy zao ny Madagasikara indrindrandrindra amin'izao fotoana izao izay manana caméra dia mamoaka ahoana ny fahitanao azy hoe tsara ve zay sa manimba an'ilay asa koa rehefa natao ny fandaniana sa hoe mety ihany misy an'izay zavatra izay? Alohan'ny tenenako an'ity aloha za tsy hoe manam-pahaizana amin'le resaka fizerena an'le tantara zany any problème dia zao lasa manatsara le izy tsara le satria betsaka zany hoe betsaka amin'ny bandy kely sy ny rehetrarehetra zany tia mikarokaroka an'le izy fa ny olona koa nefa tsisy lalàna fe le izy dia lasa na ny olona efa ohatra tena manao an'le izy asa fivelomana sy efa miezaka mba te hanao zavatra matotra ara dia lasa ohatrany hoe lasa misy brouillard tampoka zany le tsy hoe tseromano misy manandrakandrana dia lasa hanina kely kanefa koa maro hoe ao anatin'ilay manandrakandrana no ahafitana tsy zavatra tsara ihany indraindray fa lasa mampiteraka samfoifo zany le izy indraindray dia afaka atao ihany koa ianao hoe hobbyiste na hoe mpakafy sary fotsiny dia makamaka sary fa tsy voatery hoe fitadiavam-bola tonga dia mivadika amin'izay le izy. Eo mantsy le fanontaniana satria amin'izao mantsy efa mora ny ataontsika hoe caméra fakatsary DSLR reny anaovana vidéo dia any amintsika koa moa zany ny ataontsika hoe ny logiciel pirate dia efa mahavita zavatra professionnel. Tiako anontaniananao hoe amin'ny sehatra misy anareo ve misy matériel hoe raitra be tsy maintsy ampiasaina sa hoe mety daholo zay eo an-tanana? Amin'izao
amin'ny raha le vanim-potoana ataontsika zao dia nenazy zao rehefa misy an'izay fandaran-kely atao hoe mizary zay moa manao anazy ako dia micro kely ray fotsiny a dia téléphone dia caméra kely ray tiako tenenina zany amin'izao efa tsy mila loatra ny taloha hoe hibatabetaka mangeza be hiaraka amin'ny équipement be anao dia afaka mahazo vokatra tsara teknôlôjia efa miazakazaka be a dia zany hoe tsy antsony zany tsy any amin'ny resaka teknôlôjia no tokony fatoana satria efa mahavita kalitao tsara daholo na télé na caméra kely ary fa any amin'le resaka fitantarana le resaka fototra mihitsy zany no mila hetsika le vokatra ya mariako moa fa izy moa zany efa nanao couleur an'ireny ohatra hoe fia ianona koatra nitako atao hoe alala izy alala le resaka zavatra kanto reny zany ngo dia afaka mbola manampy ohatra ianao sendra tsy tazako ny tena tiako a alala moa zany a tsy manao tobakely ny alala fa namana koa moa golona ny anina sady za koa tia mozika raha teo tsy mpanao mozika fa tena tia mozika indrindra fa ny miaino dia io moa zany ny matetika namana daholo moa reny manaovana menan'ireny fanampiana madinidinika reny fa ny tena ataoko dia resaka fikirakirana sary na film zany amin'ny asa zany amin'ny asa sy ny resaka publicité moa zany verbogny moa ny antsony zareo azy aty mahafinaritra zany dia misy ny tena farany projet tiako indrindra indray a raha hoe tena isafidy a dia manao mikirakira sarina documentaire mahakasika ny natiora zay ny tena tiako indrindra dia hatreto aloha mbola vitsivitsy any zay fa ny rarina mba betsaka ya mahafinaritra zany resaka zany a mbola hiditra amin'ny resaka somary lalindalina kokoa tsika avy eo fa mafaigny kely aloha tsika ya rehefa tapitra ny faingo kely dia toizatsika any resadresaka miaraka amin'ny namana Jarus ina moa no dikan'le Jarus ohatrany tsy dia fantatra ny hoe maheno jios zany a maheno an'le izy misy famarinan kely anarana jios le izy Jarus tena anarako tena anarako le izy anaram-bositra zany fa anarana jios tena anarana Jairus fa izy le Jairus sangisangy tena anarako le izy ka ny anarako nouvelle Jairus Tanjona zany hoe tena gasy reny gasy ray fa tanimboanjo le anarany dia nisy taona rehefa le tany nianatra tany amin'ny sisitsisiny tany dia le Tanjona zany ohatrany tsy nety mihitsy tsy mety mipetraka ao amin'ny Saint-Jalava Tarzan le akamo dia tsy nety fa atao hoe Jairus satria io ny prénomko faharoa dia nanomboka teo mbola tsy ela akory zany hoe 7 taona teo zany ohatrany zay no ahafantarany ankizy any rehefa mpiara-mianatra sotra ya andaosika resaka kely hijanona amin'izay ataontsika hoe vidéo matianina zany amin'ny resaka couleur montage any amintsika zao mbola tsy misy le misy ihany ataoko hoe misy fa ny tena hoe le rafitra zany aloha zany mbola tsisy raha ny fahitanao azy iza ny tokony hanao an'izay rafitra zay ny omda ve sa ny ministera ve sa hoe manangana zavatra indépendant mihitsy zany mijery amin'izay hoe resaka contrôle fotsiny ohatra resaka matianina tsara be le fanontaniana fanira efa nisy le izy nisy an'le atao hoe Omasy zay teo aloha fa inona moa le Omasy aloha fanalavana azy aloha tsy fa izy ny amin'ny resaka cinéma zany zay ny tena ICI zay no ohatrany hoe hub cinéma tany Madagasikara fa tsy elaela akory zay le izy ohatrany natsara no ny antony tsy fantatro tsara mazava moa tsy hidirantsika lalina dia reny plateforme reny zany tena tsara atao misimisy kokoa satria amin'ireny ny afaka hoe mivondrona ny professionnel sy ny amateur dia miara manio zany hoe mametraka an'le fitsipika sy mametraka an'le tika an'le asa satria izay foana miverina amin'ny elisantsika teo le izy hoe lasa samy manao izay ataony daholo dia lasa mety hoe hiteraka fikorontanana koa zay ndraindray dia izay zavatra izay zany ka zavatra ohatr'izay zany tsara atao betsabetsaka kokoa ny adako ny amin'ny resaka hoe asiana ohatrany hoe asiana tsihatra kely be dia be zany ahafahana mivondrona
dia mitombo. Ary le ny resaka cinéma sy io resaka olonan-tsary ihany koa dia afaka tena mampandroso firenena mihitsy. Raha isiko ohatra fotsiny zao hoe nisy fotoana moa tany Maurice kely nanao tany nanao stage tao aorian'ny fianarana. Dia ny ao Maurice ny resaka io tena isan'ny fampidiram-bola amin'ny fanjakana aorian'ny tourisme resaka cinéma, zany hoe mivarotra an'ilay tsy hoe mivarotra moa zany fa mampindana an'ilay hatsaran'ilay nosy izy a. Dia tonga daholo ny grande production ny Bollywood sy ny Hollywood sy ny production ngezangeza avy aty Europa dia manao ny tournage-ny ihany satria critère foda vitsy dia vitsy ny angatahana nefa vola aingana le izy dia zany hoe afaka ampidiram-bola ihany koa zany le izy ka zany rehetrarehetra zany afaka ampandrosoana an'le sehatra daholo amin'le sehatry ny olonan-tsary moa zany fa misy atanatohatra bitsivitsy tsy maintsy fianoana sy arahana moa zany zay tena marina. Ya, mahafinaritra zany torohevitra zany tsy moramora koa manatanteraka azy zay atrao fa ny any amin'ny tanàna ohatrany hoe mametsiny any fa somary amateur ny tena mamaika ny olona le mitady vola aingana zany fa raha grand projet zany sarotrarotra ihany inona ny afaka resahantsika manaraka resaka ny hoafintsika hoe nao hoe manana eritreritra ohatra hoe mba hanao projet any Madagasikara tsy haiko resaka court métrage tsy fantatro hoe inona ny tena hitanao hoe projet tena hatreto aloha efa ny amoa zany za koa ankoatran'le hoe manao an'le asa dia tiako ihany koa mizara an'le izy dia efa natombo kely ihany le izy tamin'ny herintaona tamin'ny fotoana tany Madagasikara hoe mizara an'izay azoko mena manao ohatrany hoe workshop kely voilà zay mahafinaritra koa zany dia efa nanao kely an'izay dia tiako ihany koa zany mizara an'le izy tsy hoe za mifavorina ohatra zany fa le mifampizara iny satria sady mandroso ihany koa zany plus zany mizara mahatsara hoe mandroso dia zay ny anankiray zay ny objectif-ako anankiray dia amin'ity taon'ity ihany koa ako tianao efa manao an'izy moa resaka mini court métrage na documentaire kely zany hoe fampahafantarana Madagasikara fampahafantarana ny hoe iza ny malagasy satria tena za manokana aloha metanetana be vao miteny an'izay hoe malagasy satria mahatsiaro zany hoe manana tolotra be dia be tsika malagasy rehefa misehatra international sy ohatra zany dia tena dia mamoivoy an'izay koa amin'ny fizetratra koa zay ihany koa zany isan'ny objectif tanjona kely tanjona amin'ity taon'ity mahafinaritra zany mandeha leratsika enoko fa misy tsakotsakona zany fa zay aloha ny resadresaksika tamin'ny zareo momba ny resaka image mety mbola ho avy ihany izy amin'ny fotoana manaraka resaka zavatra hafa fa dia kopakopa tanana antsika indray raha soa daholo manaraka indray